Miarahaba antsika rehetra manaraka ny RBC. Raha ny kabarin'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy kabary moa fa interview nataony tamin'ny France 24 no jerena zany atao analyse dia tsy hitako intsony ny vocabulaire zay ilazana azy, mamenatra ve sa manala baraka sa ahoana, fa nanao lainga international izy en tout cas, zay angamba no malaza azy kokoa, lainga international, satria dia tsy Madagasikara ihany, tsy ny malagasy ihany no nahita ny lainga, nahay ny lainga moa sy nahafantatra ny fomba fataony. Efa mahazatra azy hatrizay foana le mamily zavatra hafa ny fanontaniana apetraky ny mpanao gazety aminy. Raha ny teny ohatra zao no nanontany ny mpanao gazety hoe ahoana ny hevitranao manoloana ny fomba fijerin'ny ON io, ohatra hoe misy ny fitanilana amin'izay fampiasana mpitandro filaminana na force izay, dia inona navaliny azy, tsy namaly an'izay izy fa hoy izy hoe aleo ny fifidianana handeha fotoana izao izay ahafahan'ny vahoaka misafidy izay olona hitondra azy amin'ny 5 taona manaraka, ary ireo kandida 1/10 ireo izy dia tsy vonona akory fa ny azy ireo dia teteza mita ny tadiavin'ny zareo, fa tsy misy izay hoe fanajana ny lalam-panorenina izay, kanefa ny lalam-panorenina hoy izy dia ny firisoana amin'ny fifidianana, zay hoy izy no voalazany lalàna. Dia fantatry ny zao tontolo zao ny fomba fanaony, satria anao ve anontaniana ny hevitra ahoana ny mahakasika an'izany hoe fitanilana ataon'ny mpitandro filaminana izany, dia hoe tsy fahavononan'ireo 11 kandida no hamalinao azy. Dia nanontany indray ny mpanao gazety mahakasika an'ilay Predator izay logiciel d'espionnage io Predator io, dia nanaiky moa ny tenany fa nanao échange diplomatique an'io Predator io tokoa ry zareo, dia ny antony hoy izy mba hiarovana ny Madagasikara amin'ny terroriste angamba ohatran'izany, amin'ny attaque avy any ivelany, dia fanontaniana mipetraka dia hoe efa impiry Madagasikara no nisy izay hoe asa fampihorohoroana izay hoe olona andeha nanafika ny Madagasikara izay, efa nisy ve zany? Raha ataontsika hoe ireo firenena hafa izay efa tratra an'izany dia rariny tokoa raha ho mailiny zareo ka hividy an'ilay Predator, fa raha ny resaka mandeha dia hoe io Predator io ny antony ny fidianany fitondram-panjakana azy dia mba ahafahan'izy ireo mitsikilo ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsirairay, ireo olona izay heverin'izy ireo fa manana base de données zany, manana dossier izay mandroloroy an'zareo. Ny teny moa ny mpanao gazety hoe tamin'ilay interview nataony hoe ilola PDG ny gazety La Grande Île ohatra dia nampidirina ponja araka ny resaka nandeha hoany, dia izy nanaovanareo essai voalohany any Predator io, dia tsy novaliany Andry Rajoelina moa iny fa mba hiarovana ny vahoaka no antony nahatonga izy ireo nividy an'ilay Predator. Tsy azoko hoe hiarovana ny vahoaka amin'inona, raha miaro ny vahoaka maninona tsy nisy tafika anao pakarina dia mandry fahalemana tsara ny tany, tsy hitako milavana zany Predator zany, misy fiantraikany amin'ny fiainan'olona ve zany Predator zany, amin'izay vidiny lafo 14 millions d'euros, tsy volanao personnel ny hividiananao azy fa volam-bahoaka, nefa firifiry ireo mpampianatra izay mitaraina fa tsy azon'izy ireo ny tambo-karaman'izy ireo, dia nefa ny vola lanianao amin'ny zavatra ohatran'izany. Dia milaza anao hoe tsy vita daholo ny installation n'io fitaovana io fa naverina amin'ny toerana nividianana azy, dia naverina le zavatra, dia le vola efa nipaye, dia vola very fotsiny le izy. En tout cas zay raha teo tsy mino fa logiciel angely izy fa tsy hoe matériel hoe
mila antenne ohatra de apetraka ary le pylone logiciel le izy de logiciel malana teo hoe logiciel ny olona rehetrarehetra logiciel zany tsy raha hoe ohatrany latabatra de mila mipetraka ery fa ny anao te anaty ordinateur zany no mitsofoka miasa de raha nyresaka nationalité koa moa nasina resaka de iviarahana mahafantatra mitovitovy anlaina valiny tamin'ny interview zay nataony niaraka tamin'ireo mpanao gazety i Abraham Arazafy sy Gasikara Fentsou ihany fa nataony langue à l'international moa izy de niakatra kokoa nay level ny langue makasika ny nationalité hoy izy hoe maintenant ce débat est clos izy nyteneny satria olo ny keny HCC izay haute cour constitutionnelle ny hoe fahefana farany ambony indrindra zany nanaiky ny firotsahany fitondrany ny article 42 sy 46 amin'ny code des nationalités de milaza mazava tsara raha mangataka an'ilay zoom-pirenena hafa ianao dia very ny zoom-pirenena malagasy ianao de milaza izy fa tsy manakery io article 42 sy 46 io somary mamenatra le izy maomenatra satria ianao ve filoham-pirenena de ianao indray no lasa fitaratra eo amin'ny tsy fanajana ny lalàna ngamba tsy mety izany de nandray ohatra izy hoe mbola tsy hidirako le ohatra fa hoy izy hoe izany bout de papier zany no nytenenina dia tsy manala ny fitiavan-tanindrazana tao anatiny raha tia tanindrazana tokoa izy de tsy tokony nangataka izy io fa tia tena raha ny fahazahoko azy satria ny teny izy hoe ny antony nangatany azy de manamora ny installation zanany makany France fitiavan-tena izany fa tsy fitiavan-tanindrazana raha tia tanindrazana izy ka fantany ankehitriny fa izay nationalité zay mahatonga andreo azy candidat reo mitaky foana tsy manaiky ny fividianana anisany moa zany fa eo ny hoe fividianana madio mangarara manaraka ny lalàna velona dia tsy nirotsaka ho fidiana izy fa fitiavan-tena no tena marina tokoa de koatran'izay zavatra izay nationalité de ndray ohatra izy hoe firifiry hono ny filoham-pirenena amina firenena hafa manana origine moa ny teneny manana origine hafa am'le firenena hitondrana de ny fanontaniana mipetraka de zao hoe moa ve mitovy amin'ny constitution anzareo ny constitution malagasy mitovy ve ny constitution ny Madagasikara sy Amerika raha nyresaka Barack Obama ny tenany mitovy ve tsy mitovy izany ary moa ve Barack Obama nangataka an'io nationalité keniana io tsy nangataka izy fa par filiation ny anazy ny anao anefa par naturalisation dia miteny terme vaovao izy hoe naturalisation par filiation ivery mihitsy hoe mbady daholo ny malagasy rehetrarehetra zay angambany fa tsy dia nisy fotony nilaza koa ny mpanao gazety nanontany azy hoe ahoana ny fomba hitenao fa tsy maintsy mandroso Madagasikara satria raha ny bilan jerena dia tsy positiva fa négativa satria ny indice de croissance de zao de hoy izy hoe c'est votre perception izy niteneny fa la réalité est tout autre de mahagaga ihany le izy de namaly moa le journaliste hoe c'est l'indicateur izy niteneniny de niteny hoe zao tany Afrika angeka zao ny taux de croissance de teto aminay zao hoe somary enjakendana le izy mamenatra fa efa mahazatra azy le zavatra de tsy atao kory ohatran'le zaza maditra reny de tsy tao tenenina fa mamenatra le izy de zay ngambany tsy de misy zavatra afaka noraisiny tao anatin'izay kabarin'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina hoe interview fa efa toy ny mahazatra antsika rehetra langue high level le izy à l'international
vahoaka manerana zao to zao no nahita azy ary tsy menatra mihitsy izy, tsy menatra izy, say manitsakisaka izay lalam-panorenana izay ary say mpanday zany eo imason'izao to zao. De ny 11 candidat foana moa no arabiny, ny 11 candidat foana no lazainy fa tsy vonona roso amin'ny fifidianana fa fitezamity moa no takian'izy ireo. Kanefa ny zavatra takian'ireo 11 candidat dia mazava tsara hoe fifidianana madio soloina ny CENI sy ny HCC soloina CES cour spéciale électorale zany no anoloana an'zareo reo, de mbola tsy manaiky moa an'zareo de mitovy foana ny tolona ataony 11 candidat de miantsika hoe hoaiza ary anahoana ny tony ty tantara ity fa miandry aloha tsika hatreto. Mirahaso.